Ankoatra ny fandefasana entana eto an-toerana sy any ivelany, miditra amin'ny fampindramam-bola ny microfinance ny Paositra Malagasy ankehitriny. Eo ihany koa ny fanaovana petrabola na ny Paositra monnaie izay mifanaraka amin'ny teknôlôjia idiafarany. Ivoarana ny tolotra rehetra izay omena izao. Izay ny voalazako tamin'ilay kabatra ataoko teo hoe fampivoarana tsy mitsahatra ny antsika mba hoentina manarina. Le manarina moa fomba fiteny ihany fa ny tena ataonay tsy hoe manarina ihany fa tena hoe manao izay ampivoatra sy ahafahan'ny Paositra mipetraka mihoatra ny hafarana. Izay no ataontsika amin'izao fotoana izao. Le hoe manarina zany mantsy hoe lavo na hoe mianjera fa ny Paositra mijoro tsara hitantsika zao izy fa tena hoe manao ny tsaratsara kokoa, manao ny mampivoatra ny Paositra, anao izay ampatanjaka ny Paositra bebe kokoa no ataontsika amin'izao fotoana. Tsy mitovy amin'ireo fipetrany amin'ireo banky mahazatra amin'ny fampindramam-bola eo anivon'ny Paositra Malagasy raha ny fanazavana hatrany. Tanjona ny ahafahan'ireo tokantrano sy kajy madinika sy salantsalany mindram-bola amin'ny fahefa-mividiny. Ny amin'ny sehatra sosialy dia tsotra fotsiny. Eto Antaninarenina antsika. Hitanareo angambany misy banky tsy latsaky ny 9 na 7 eto amintsika eto. Nefa ireo banky ireo ny tolotra omen'ireo dia ho an'olona manana fahefa-mividy ohatra. Ny antsika dia offre sociale na banque sociale. Izany hoe les services financiers izay ho atolotry Paositra Malagasy dia amin'ny vidiny tena mirary. Ny antsika ny tanjontsika tsy hoe andeha anao tolotra ahazona vola be. Tsy izay ny tanjon'ny Paositra Malagasy satria service public ny antsika fa hoe ny ahazoantsika manome ny vahoaka Malagasy. Tsy vaky volo izay tolotra afaka azo ny fahefan'ny vidy Malagasy. Raha ohatra ianao zany zao raha miresaka an'ireny carte hypoketra antsika carte visa izay 10 taona ny faharetany. Raha amin'ny banky eto amin'ny manodidina antsika eto ny vidina carte ray fotsiny misy any amin'ny 200-250 000 ariary. Ny antsika eto amin'ny Paositra Malagasy dia eo amin'ny 35 000 ariary eo raha misy dia misy ny vidina carte ray 10 taona. Araka izany, misokatra ho an'ny rehetra manomboka izao ny Agence Flagship izay notokana nandroany tetsy Antaninarenina, toerana izay ahitana ireo tolotra samihafa aroson'ny Paositra Malagasy.